Miarahaba antsika anaran'i Jesosy trany am-parantany miaraka hira antsika voalohany indrindra tiavantsika miditra am-bavaka antsika miditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja.
atsika. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra misaotra mitiry anao mankalaza anao zay Jesosy. Ny amin'ny soritra ataonao fiainanay, fitantananao anay, fiarovanao anay isan'andro Jesosy. Ny Andriamanitra lehibe mankaka, ny Andriamanitra tompony tompo ianao. Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Ny mpanjaka n'izao rehetra izao, tompony izao rehetra izao, manandratra anao midira anao zay Jesosy. Isaorana ianao lehibe indrindra natratrarana ity androandroany ity indray tompo malalo. Nomenao fofinainy izay tanjaka izay, nomenao hery izay Jesosy malalo. Ianao no matohizao anay. Halleluia. Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Andriamanitra magaga, Andriamanitra mitantana ny fiainanay. Andriamanitra izao rehetra izao ianao. Iza moa no tahaka anao, iza moa no oharina aminao tompo. Tsisy azo oharina aminao, tsisy tahaka anao, manandratra anao zay Dado, manandratra anao zay Jesosy. Ny Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, ny Andriamanitra tompo, ny Andriamanitra mpanjaka, mankalaza anao Jesosy, mankalaza anao tompo malalo, mitsaoka anao, midera anao. Ianao ilay Andriamanitra izao rehetra izao, ianao ilay tompony izao rehetra izao. Misandrata Jesosy, misandrata Dado, misandrata any amin'ny avo indrindra ianao. Halleluia. Ka ny amin'iza moa zay Jesosy, ianao ilay tompony fiainana, ianao ilay magaga, ianao ilay Andriamanitra ivavahanay, ianao ilay Andriamanitra tomponay, ianao ilay nahary izao rehetra izao, ianao nomena voninahitra Jesosy. Halleluia. Andriamanitra momba mitantana anay isan'andro ianao. Andriamanitra mitantana anay ianao isan'andro. Momba ny fiainanay, momba miay anay. Isan'anao nandratanay ianao Jesosy, isaorana ianao mandrakariva. Ianao ilay mpamaha olana, mamaha ny olana rehetra izay tiavinay. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka tompo. Tiraiko ianao Dado, tiraiko ianao ilay tompo, tiraiko ianao ilay mpanjaka. Jesosy mangataka zay ny fanainao masina hidin'eto, ilay fanainao mahery tantananay, ilay fanainao masina ombanay, ilay fanainao masina hiteny aminay. Medina fanay masina, azafiranao irery izay fatana amin'ny tanakavananao. Fanay masina, medina fanay masina, tina fanay masina, tina fanay masina, tina fanay masina, tina famiranao izay, mangetaetanao zay, tina fanay masina, tina fanay ray. Araboshi haria baba baba, ye karabashi karababa baba baba sarararararara, ye raboshi karia ria ria ria, oria bashi karababa. Sotra fanay masina, sotra fanay masina fa yeterao manatrika anay. Halleluia, halleluia. Halleluia. Ifondratsika ibebaka atsika, ifondratsika satria ny Andriamanitra atsika dia Andriamanitra mpamindra fo, mpamira heloka, izay mitaraina amin'ny diaino iny, izay mangataka fifonana amin'ny diaino iny. Ka ataontsika ifonany amin'ny
heroka rehetra vitantsika. Hibebaka amin'ny heroka rehetra izay vitantsika. Eny tsy isika ihany fa neny ankonantsika. Namantsika manodidina antsika izay mbola tsy manana an'i Jesosy. Vonahintsika eto anatrehany Jesosy izany rehetrarehetra izany. Mba hamindra fony Tompo. Alleluia. Alleluia. Jesosy malala, manantona anao, mifona, mibebaka eto anatrehanao Jesosy. Ny amin'izay rehetra nataoko tsy nifanaraka amin'ny sitraponao amin'io feritreretako eo. Nandalo teo Jesosy ny zavatra tsy araka ny sitraponao dia fonako eto anatrehanao. Jesosy mifona Jesosy. Amin'ny fanao izao tontolo izao raha mbola rahana izany Jesosy. Mibebaka izay mangataka famindrabo. Mangataka famelan-keloka avy aminao. Dada malala. Fona izay Jesosy. Fona izay Jesosy. Malaheloka Jesosy. Malaheloka. Tsy matoky anao izay tsy mihaino anao izay tretra mandeha mihaino tenanay sy nofonay. Fona izay Jesosy. Fona izay Jesosy. Jesosy. Fona ihany koa ny amin'ny fahondany izao tontolo izao. Tsy manao ny sitraponao izay. Ao mbola miaina fisotroana toaka fitsangatsangana. Kolikoly. Fona Jesosy. Amindra fahondany izao tontolo izao Jesosy. Fona ihany koa Jesosy manompo anao nefa mbola manompo Andriamanitra tsisy. Mbola mafangaro anao izao tontolo izao dia fonako eto anatrehanao Jesosy. Ibebako eto anatrehanao. Satria Andriamanitra. Mpamindra fo ianao Dada. Fona Jesosy anao izay mbola tsy mahalala anao ivelan'ny fara. Jesosy ifonako ibebako eto anatrehanao. Tsy mahalala izy ianao. Fa ianao rigana ny oloko no tsy fahalalany. Tombo azo omena azy ianao ny fo vato ka tsy manaiky ny bebaka, tsy manaiky ny hiova. Tombo mifony izay mba tsy ho ahita azy ianao fa tsy ino. Na mandray ihany fa tsy manaraka anao. Ka dia fonara eto anatrehanao Jesosy. Fona Jesosy. Alleluia. Alléluia. Sotra Jesosy. Ngataka izay ny ranao anaty anay. Ny ranao anasanay Jesosy manomboka amin'ireo ka hatrany amin'ny fanadinay. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy amina. Ranao Jesosy, ranao Jesosy. Ranao Jesosy, ranao Jesosy. Ranao Jesosy manadio anay, ranao Jesosy manasa anay. Saoranao izay Jesosy. Saoranao Jesosy ny lelako, ny masoko, ny sofiko, ny tanako, ny tongotro, ny foko, Diovy Jesosy amin'ny ranao. Wafakeruka fapotana nile razana kuti tiskeleva razana kuti tiskeleva para diwa rasa Jesus God
takararo Jesus raro radio Jesus radio raro radio raro para Jesus raro iraro Jesus raro corrida Jesus o faudera falta sotto iraro razza con Jesus Jesus mararo Okararo ririara ratiwarai aratiwarai arafakare ofakamtsfabarirare ofakamtsfarararai raro Jesus raro Jesus raro Jesus raro tuvararo Sotra Jesus nyambrana Sotra Jesus nyambrana Hallelujah Hallelujah Fanay masano mitina Fanay masano mitina Fanay masano Fanay masano mitina Fanay masano mitina yetu Fanay masano mitina yetu Fanay masano mitina Fanay masano Tina fanay masana menonai Tina fanay masana menonai Tina fanay masana menonai Fanay masano fenuse Fanay masano fenuse Fanay masano fenuse Fanay masano fenuse Fanay masano mitin Fanay masano mitin Fanay masano mitin Fanay masano mameno Enuya nauze setunga yetu Enuya nauze setunga yetu Nichave mnofwan Nichave mnofwan Fanay masano mitin 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 Tina fanay masano Tina fanay masano Tina fanay masano Harabashir bukatatatata Anay masano mamenu anay setunga yetu Ampalala wanay ni sita puna fanay masano Mitina fanay masano Tina fanay masano Tina fanay masano Tina fanay masano Tina fanay masano menonai Anay masano mira nauze Fanay masano mamenu anay masano fenu no manumkare mlokatare faladi Fanay baso bira diafro rierro justo bira rau fanay baso Ukaria bashikara baba Fanay baso feruyo Ferurierro feruya fanay baso Afuaro tabe brorieta Fuaro tarabu leroreta Tira fanay baso Tira fanay baso solteraso Tira fanay baso solteraso Tira fanay baso Hallelujah Benuise fanay masno Benuise fanay masno Benuise fanay masno Benuise fanay masno Midira fanay masno Staka nitira na ito mfuanay Midira menonay fanay masno Benuise Benuise fanay masno Benuise fanay masno Min rabashikarabab Fanay masno mitin Fanay masno mitin Fanay masno mitin Fanay masno Fanay masno mitin Fanay masno mitin Fanay masno
Fenu ianao zay. Fenu ianao zao toerana zao. Zay rehetra Jesosy mitondra ny anarako momba rehetra Jesosy anaiza fanahy masina ianao no manambara zany. Fanahy masina ianao ny andorana zany. Efa eto ny herinao, eto ny fahefana avy aminao. Fanahy masina eto ny androka Jesosy ny fanahy ratsy rehetra. Ny fanahy famisaviana rehetra amin'izao ora sy fotoana izao tompo. Ny fanahy famisaviana rehetra izay manodidina izao tena izao dia mandorako avy afinao. Dorako avy afinao, dorako avy afinao, dorako avy afinao. Fanahy masina ny afinao ray aman-dono, ny afinao ray aman-dono. Andony asabatana izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto ivelany Nazareta. Ny aviao rehetra ampiasain'izy ireo, ny maso mistika jerenitra zareo anay. Dorana amin'ny afinao Jesosy, dorana amin'ny afinao Jesosy. Ny mistika rehetra petran'izy ireo, ny kamera rehetra petran'izy ireo Jesosy amin'ny trano misy anay. Dorana amin'ny afinao Jesosy, dorana amin'ny afinao Jesosy marano. Karabashekarabababababa. Ny afinao mandoro, ny afinao mandoro ny fanahy ratsy rehetra, ny fanahy famisaviana, ny fanahy famisaviana. Dorana amin'ny afinao Jesosy, dorana amin'ny afinao. Ny fanahy ratsy rehetra mendrika maka endrika saka alika. Dorana amin'ny afinao Jesosy, dorana amin'ny afinao Jesosy. Ny afinao ray aman-dono, ny afinao ray aman-dono, ny afinao ray aman-dono. Mandony asabatana izy ireo, mandony asabatana izy ireo. Ny fanahy rehetra eny amin'ny rivotra, fanahy rehetra eny amin'ny habakabaka, efa dorako amin'ny afinao Jesosy. Ny afinao mandoro mandrava, ny asabatana izy ireo. Tsy arak'enjana mahefana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompena Nazareta. Eto Jesosy ny androka ny asany maizina rehetra amin'ny anaty rano. Jesosy ny sambatra ao anay, anapatapaka, anapotika ny asan'izy ireo tompo malalo. Rehetra fabriken'izy ireo anaty ranomasina, anavona Jesosy ny olonao, amandriana ny olonao, dia maravako amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava ny planareo rehetra. Ary ianareo dia efa roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompena Nazareta. Miala amin'izao toerana izao, miala aty anatinay, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Tafoka rehetra ataonareo, ny fanahy Zezavavin-drano, ny fanahy Zezabela, Reine de la Côte, dorana amin'ny afony fanahy masina, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandorana. Rabashekarababobobo sarabababa. Tafoka ataonareo amin'izao maray izao dia manditiko amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava ny asabatanareo, rava tafokanareo ataonareo amin'ny anaran'ny nofy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra Jesosy maka endrika biby, maka endrika olona, mahafantatra anay izy fa tareny afeniny Jesosy nefa dorana amin'ny ranao, dorana amin'ny ranao, dorana amin'ny afinao, dorana amin'ny afinao. Ny afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, afony masina indrindra Jesosy ombany izy ireo dia mahatonana foanana amin'ny anaran'i Jesosy, foanana amin'ny anaran'i Jesosy, foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny asabatana rehetra, rava ny asabatana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy marara. Eto Jesosy dia androka ihany koa Jesosy ny fanahy rehetra. Fanahy rehetra Jesosy io maka endrika biby dia farafara amin'ny anaran'i Jesosy. Leviathan, boa, serpent, Isaka, alika, ny dragona. Dia hofoanako sy hodorako amin'ny afinao Jesosy Kristy tompona Nazareta. Hodorana amin'ny ranao Jesosy malalo, Jesosy malalo. Ny afonao Jesosy, ny afonao Jesosy iteneno
tao miasa matiny zero Jesosy. Raha olona izy maka endrika biby, maka endrika saka, maka endrika alika, maka endrika dragona, maka endrika menarana, maka endrika leviathan, crocodile, efa torana amin'ny afonao, torana amin'ny afonao, afonao mandoro, afonao mandraba, afonao mandraba ny asany izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Ditiko amin'ny anaran'i Jesosy ny afon'ny rano Jesosy mandoro, ny afon'ny rano Jesosy mandoro. Ny menarana dia efa tapaka ny lohany teo miazo fijaliana, ny dragona dia efa tapaka ny lohany teo miazo fijaliana, ny leviathan efa tapaka ny lohany teo miazo fijaliana, ny crocodile dia efa torana amin'ny afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina mantorana ireo, miala amin'izao toerana izao, miongotra amin'izao toerana izao, miala amin'izao trano izao, manodidina ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Any an-davaky ny anjara toerana tsy manan-tsara hitonareo amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy ny tafika ataon'izy ireo, Jesosy tafika ataon'izy ireo Jesosy dia efa tsisy ambinina zany, tsisy anakely zany amin'ny anaran'i Jesosy. Programma rehetra omanin'izy ireo Jesosy amin'ity andro ity dia efa foanako amin'ny anaran'i Jesosy, foana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsitsy magagatsaina atao toy malala. Halleluja, halleluja. Alléluia. 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 Sotra Jesosy. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy manodidina izao toerana izao. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Ny tafika ataon'izy ireo Jesosy, ny caméra kasy apetrany amin'izao toerana izao efa ny rano Jesosy, rano manodidina, rano dia mahe, rano le tongafo, rano tongafo, manodidina ilay ny rano Jesosy, manodidina izao toerana izao, ny meuble izao trano izao Jesosy, rano Jesosy, ny anjenao manodidina izao tarabaseka korabaseka herabaseka Alléluia, 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 alléluia. Ka tsy hitanay izy ireo Jesosy eo, tsy hitanay fa ho jamba Jesosy, tsy mahita anay. Ny fitaratra izy ireo mijery anay dia efa torana amin'ny afonao, torana amin'ny afonao. Ny kalibasy jeren'izy ireo ny fiainanay efa torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy. Maka ny sarinay ny mombanay efa torana amin'ny rano Jesosy, tsy manan-kely amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Kita bata ta 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 ta. Kita basikara ba 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 shara ra 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 ra. Kita bakara basikara ba ba. Era basikara ba. Super kara ra ra. Kara ra ra ra. Hallelujah. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Fafananao ny fanahy ratsy rehetra. Fanahy rehetra avy any amin'ny monde de ténèbres Jesosy, ny flesy rehetra lefany izy ireo Jesosy, fafananao zany. Fafananao fa ny rano Jesosy mandrafitra an'izao toerana.
Rano Zumanda Susu Rano Masana Susu Mandak Tanzo Twiranzo Rano Jesus Rano Jesus Rano Jesus Mantinan Twiranzo Rano Jesus Mantinas Sana kain rano Jesus Mantinan Twiran Bisanai Rano Jesus Twiranya Sanai Rano Jesus Rano Faf Jesus Naisa Naisam Softonzo Rano Ran Jesus Ran Jesus Ran Jesus Ran Jesus in every fear in every fear in every kaba kan Ran Jesus and Ran Jesus and Ran Jesus Ran Jesus Ran Jesus Ran Jesus midnight natten transra ya nyar nyakuren did you Ran Jesus, 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 Rano Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus, Mantid, non so te, non so, Rano Jesus, Niafno Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus. Rano Jesus miaronai miaronai rano 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 miaronai hallelujah. Rano Jesus, Rano Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Jesús. Sotra mfana tena. Sotra Jesús. Paneno mas na itinito. Paneno mas na itinim na indreito. Paneno mas na barani sitraponong reito. Tenina zora sakar bashakar. Tenina Jesus. Sotra. Itu dan tino itu Yesus katakan paneno mas itu. Katakan paneno dia. Yesus. Tenina vokano. Tenina Jesus. Tenina vokano. Tenina. Fuan Jesus membantena. Fuan Jesus satuita. Sotra Jesus. Sotra Jesus. Kama katakan fanay ng mas na itinit Jesus. Katakan fanay ng mas na nindinila ko. Itabi mnorita fuan Jesus. Itnambulina rita fuan Jesus. Nitafka ton monde tenebra rita nitafka toni. Siro Jesus de facciambina fa okani rana no yahi tevera lanteno. Jesus amira lantena ko Jesus. Ira moitiza Jesus. Ira fare ambaja. Hallelujah.
Marcher chaque jour, garde-moi près de la croix. Tu es le roi, notre victoire. Tu es du Seigneur, Emmanuel. Amen. Tanten'Andriamanitra antsika. Asana apôstôlika androany 27-28 sady mamarana ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Ouvre tes écrits en abondance, fais tomber ta tomber ta pluie sur ma vie, Papa, 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 Alléluia. Papa, Alléluia. Tes écrits sur ma vie, Jésus, ouvre tes écrits. Ianao zay ho afany fahavalo manafika famiray mandresy foana manana anao Jesosy. Alléluia. Sur ma vie, Papa,
Baba oh. Baba oh. Baba oh. Mattina Antonio Federale Antopade Stay Gianni no Amen. Atsika ny fiderana rehefa avy eo. Asana apôstôly 27 diny voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa voadidy ny nitondrana azafady ny nitondrana ny Paoly nakany Roma sy ny zavatra nanjo azy teny an-dalana. Rehefa voadidy ny ondrana atsambo hiala akany Italia izahay, Paoly sy ny mpifaritra sasany dia natolotra tamin'ny kapiteny atao hoe Julio tamin'ny antokony Augusto. Rehefa nirotsaka atsambo avy any Adramitena izay efa andeha hitety ny sisy tanin'ny Azia izahay, dia lasa nandeha ary niaraka taminay Aristarko Makedoniana avy any Tesalonika. Ary no ny ampitso dia tonga tany Sidona izahay, ary tsara ny nitondrany Julio any Paoly fa naverany akany amin'ny sakaizany izy hiahy azy. Eto le fisamborana any Paoly hoentina hotsaraina any Roma. Entina any Roma amin'izay satria izy Romanina izy dia nasaina hoentina rehefa vita ny fitsarana azy tany amin'ny firenena samihafa zany rehefa avy nentina tany amin'ny firenena samihafa zany izy dia hoentina akany Roma amin'izay. Dia niaraka tamin'ireto izy reto kapiteny reto niaraka amin'ny kapiteny atao hoe Julio tamin'ny antokony Augusto, miaraka amin'ny tatsambo maromaro zany miaramila niaraka amin'ny Paoly niambina azy teny an-dalana mandra-patongany any Roma. Fa io Julio io zany dia nanao ny tsara hoy izy tamin'ny Paoly satria navelany zany Paoly nandeha tany amin'ny namany ary no niala teo izahay dia ny faefatra dia nanaramorona any Kiprosy ny azo ny ilany takon-drivotra satria nanohitra ny rivotra. Dia rehefa teny atsambo zany izy ireo ny rivotra nanonja ny rivotra dia nakasisiny izy ireo nakany Kiprosy. Dia ny fahadimy, ary rehefa namaky ny ranomasina tany Kilikia
sy Pamfilia izahay dia tonga tany Mira any Likia, ary tao no nahitany kapiteny sambony Alexandria akany Italia, dia nasainy ny ondrana teo aminy izahay. Nifindra sambo zany izy reto, ary tao no nahitany kapiteny sambony Alexandria akany Italia, dia nasainy ondrana teo aminy izay, dia nandeha niaraka amin'ity sambony Alexandria ty indray zany zareo ho any Italia. Dia ny fahafito, ary rehefa nandeha niadana andro maromaro izay, ka saika tsy tonga tandrifin'ny Kinido, satria nisakana anay ny rivotra, dia tako ny rivotra tandrifin'ny Salmona izahay. Ary noho ny sahirana nanaramorona izahay, dia tonga teo amin'ny tany anankiray atao hoe Tsara Fitodian-tsambo, akaikin'izany ny tanàna Lasea. Tantara zany eto ny Paoly ny lalany lalovany mandra-pahatonga tany Roma. 19 teny Atsambo, teny an-dranomasina. Zany hoe isaky tonga ny toerana zany izy ireo mijanona dia mandeha indray. Dia nefa tamin'io ny rivotra dia efa nanonja ihany. Dia ny vasiva rehefa lany ny andro maro, sady sarotra ny fandehana Tsambo tamin'izany satria efa afaka ny andro fifadiana, dia nananatra azy Paoly ka nanao tamin'ny hoe: ry tompoko lahy io, hitako fa izao fandehanana izao dia isy fahasimbana sy fahatiantoka be ihany, ka tsy amin'ny entana sy ny sambo ihany fa ny aintsika koa aza. Eto zany Paoly dia efa nahafantatra, fa nazava ianao zany raha vao miaraka aminao ny tompo dia mahatsapa zavatra ianao. Dia mahatsapa zavatra zany ianao raha vao anatinao ny fanahy masina. Na ohatra io amin'ny olona, na ohatra io ny zavatra hitranga, dia efa ohatra hoe tsapanao, na dia hoe tsy mahita renao fahitana na nofo, tsy voatery izany fa na ao anatinao zany misy zavatra tsapanao, dikan'izay zany dia fanahy masina Jesosy mampahatsapa anao isy zavatra hitranga, isy zavatra hiseho. Amen. Satria ianao tsy velona hoe ho an'ny tontolon'ny nofo intsony fa tontolo ara-panahy. Dia misy ny zavatra hitranga dia efa ohatra ny tsapanao ilay izy. Halleluja. Dia efa niteny zany Paoly eto ny zavatra izy hitranga amin'ny dian'izy ireo. 1:4 kanefa ny kapiteny nino ny mpitondra sy ny tompo-tsambo fa tsy ny teny no lazainy Paoly, satria olona gadra moa zany Paoly. Dia izy atao ahoana moa zany ienoan'ny kapiteny, ohatra fotsiny olona mpitondra, ohatra hoe olona gadra, ohatra anatin'ny tranomaizina, tsy iny teninao mihitsy ilay mpitondra ilay kapiteny fa iny tenin'ilay mpitondra mitovy aminy. Dia tahaka an'izay zany zavatra nitranga teto. Nino izy, tsy nino izy ilay tenin'ny Paoly, tsy nienoiny fa ny aino ny tenin'ny tompo-tsambo nitondra an'ilay sambo zany. 12 ary satria
Ny fitodian-tsambo teo dia tsy tsara hitoerana amin'ny ririnina, dia nataony maro fa tsara raha miala fandrao mba ho tonga any Foinikisa ahay andany ririnany. Fitodian-tsambo any Kreta izany ka manatrika mianatimo andrefana sy mianavaratra andrefana. Ary raha nitsoka malemy ny rivotra avy any atsimo ka nataony rehefa nahazo izay niriny izy dia niala teo izy ka nandalo akaikikaiky ny Kreta. Ary tsy ela rehefa afaka izany dia ny fofonidina avy teo ny tafio-drivotra mahery atao hoe Eurakilonia. Nisy cyclone zany raha zareo lahatra ny cyclone dia fotsiny cyclone avy any amin'ny ranomasina mihitsy miforona. Tratran'izany zany zareo teny an-dalana, teny an-tsambo 20. Ary raha nompoan'ny rivotra ny sambo ka tsy nahatoa azy dia navelanay haveziveziny izy. Ary raha nandeha faingana naramorona ny nosy atao hoe Kaoda, ny hazo ny ilany takon-drivotra izahay dia saika tsy nahazo ny salopy. Ary rehefa nakarina izany dia novahorany manodidina ny sambo ary natahotra izy fandrao hiatra any amin'ilay fasika mandrevo ho azy ny sambo. Izany hoe tratrany cyclone teny zareo dia nametraka vato haingana, zany hoe tsy nandeha zany ilay sambo fa apetraka, misy vato alatsaka dia novahorany manodidina sambo ary natahotra izy fandrao hiatra amin'ilay fasika mandrevo dia napidina ny laika navelany andeha ho azy ny sambo. Ary raha nasiany rivotra mafy izay dia nanariany ny entana noho ny ampitso. Avezivezin'ny rivotra teny zany izy ireo dia nanariana ny entana. I Paoly dia efa niteny an'izy ireo satria efa mahatsapa tsy ndrin-javatra zany izy, ny zavatra hitranga. Tahaka an'izay koa zany tsika io, raha ohatra ka hoe efa ao anatinao ny tompo dia mahatsapa zavatra ianao. Halleluja. Efa mahatsapa zavatra ianao na ny olona raha-pion'ny Jesosy anao miona aminao ohatra io olona io fanahy masina efa mampatsapa anao. Na ohatra rehefa fantatrao hoe tsy mazava amiko ianao ilay olona dia tsy à l'aise ianao amin'ilay olona, dikan'izay ilay fanahy masina no tsy à l'aise satria ilay fanahy ny tompo ao anatinao. Izay mahatonga anao tsy tafandrimandry satria ilay fanahy masinao manery anao dia tsy akasitrahany ny zavatra ataon'ilay olona ohatra. Dia izay mahatonga anao tsy azoazonao ilay olona. Ohatra anankiray zany izay zavatra izay hoe fahatsapahanao zany hoe na hoe isy zavatra iseho dia mahatsapa fotsiny ianao hoe hisy zavatra hitranga. Zay nahatonga ny Paoly niteny teto tamin'izy ireo. Fa izy ireo moa tsy niaino ny Paoly fa ny eritreretra zany izy ireo hoe miteniteny fotsiny Paoly, fa ilay tenin'ilay izy ireo samy ireo ihany no nifampiaino. Dia andefa 7 anohy ny ampitsony io indray dia nariany tanany ihany ny fanaka. Anohy ny ampitsony io indray dia nariany tanany ihany ny fanaka teo amin'ny sambo, nariana daholo ny fanaka. Dia 20 fa rehefa tsy hita ny masoandro na ny kintana hatramin'ny andro maro ary tsy kely ny rivotra izay namery dia tsy nanantena vovonjy intsony izahay.
Haleluya. Tsy nisy andro nihiratra. Zay azoko hoe cyclone angamba io. Cyclone nahazo an'izy ireo teny amin'ny ranomasina. Teny an-dranomasina. Tsisy fanantenana intsony nge zany satria ny cyclone fantatsika fa miforona avy any an-dranomasina. Avy any amin'ny fotony, eny amin'ny fotony mihitsy zareo. Dia tsy nanantena intsony zany izy ireo ny ho velona. Tsy nanantena intsony ho velona fa ho faty. Dia fa 1:20 ary efa tsy nihinan-kanina ela izy ireo. Eritrereto tsara, tsy nisakafo mihitsy izy ireo ela. Ela be izy ireo tsy nisakafo teny an-tsambo satria nandrivotra foana ny andro. Izany hoe eo automatique ny fadianina izy ireo i Paoly. Izay ihany koa nahazo ny zanak'Israely tany anefitra. Misy fotoana ianao na tianao na tsy tianao dia tonga ho azy mifadianina ianao na tsy amin'ny sitraponao. Paoly zao tsy nahita izy 3 andro dia tonga dia nifadianina 3 andro izy. Io tonga dia rehefa nahy masina nitondra azy amin'izay fadikanina zay. Izany hoe tsy anao mihitsy zany anao zao andeha hifadianina za. Fa noho le situation automatique ianao tonga dia fadikanina. Tahaka an'izay ihany koa Jona natsipy tany anatin'ny kibon'ny trondro. 3 andro tsy nisakafo. Halleluja. Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe: "Ry tompoko lahy io, tsara raha ho niaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta, mba tsy ho nahitana izao fahasimbana sy fantiantoka izao." I Paoly zany efa nitenany izy ireo. Satria izy efa nahatsapa zavatra. Fa izy ireo tsy niaino. Ohatr'izany rehefa tsy miaino ny feon'ny fanahy masina zany tsika. Ohatr'izany rehefa tsy miaino tsika, tratra ny loza, tratra ny fandringanan'Andriamanitra, tratra ny kapoka an'Andriamanitra rehefa tsy miaino azy. Amen. Dimy faharoa amby roapolo. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky. Halleluja. Mananatra anareo mba hatoky fa tsy hisy ho faty anareo, fa ny sambo ihany no very. Amen. Zay le tenin'ny Tompo zay. Fanahy masina mampiteny azy eo. Tsisy ho faty izy ireo fa le sambo no ho simba. Amen. Ohatra zao raisiko ohatra eto ny lalana nalovany Paoly dia satria efa zatra izy ireo ny mifadianina dia tonga le situation difficile, le zavatra sarotra dia efa tsy taitra intsony, efa zatra izy. Satria Paoly nalatsika eto ny lalan'ny Paoly, ny lalana nalovany jerentsika eto, ny fiarahany amin'ny fanahy masina manao ahoana. Olona tsy nahalala an'i Jesosy niaraka amindreo dia olona tsy mahafantatra ny Tompo, tsy mahafantatra azy. Fa Paoly ihany no kristianina eo. Ary jerentsika fa tonga izay hoe tsy nihinan-kanina reto olona niaraka amin'ireto mety ho ny kivikivy sy ny sisa satria olona tsy mahalala an'i Jesosy misahirana. Fa Paoly efa zatra an'izay. Amen. Isy ny zavatra hoe lalovanao ohatr'izany, mety hoe tsy miandry anao intsony hoe ianao ny fadiana, fa ny Tompo mihitsy mampifadianina anao rehefa ianao tsy mahavita. Tonga dia
automatika ianao mifady hanina tsisy sakafo eo zay mahatonga antsika hoe aza manao izy ny tompo amoaninao amin'io tafianao. Mety hisy ny fotoana tsy hisy hanina mihitsy, fa rehefa olon'ny fanahy ianao dia tsy ho nona zany, tsy mahatsiaro nona. Fa raha ianao mandeha nofo be dia miraparapa anao mitady sakafo aty satria miahy an'ilay nofonao ianao. Fa rehefa anao miahy an'io fanahinao io, efa tsy ny sakafo ino ataonao mivavaka dia mihina mandinika ten'Andriamanitra dia voky ianao amin'iny. Amen. 17 fa nisy anjelin'Andriamanitra tonga ny anjely izay tompoko sady tompoiko nitsangana teo anilako alina. Niseho tamin'ny Paoly zany ny anjely tamin'ny alina ny teny taminy ka nanao hoe aza matahotra ry Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatin'ny Kaisara ianao, ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao. Haleluya. Inona zavatra rehetra nitranga teo zany dia isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra, isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Na tonga ilay tafio-drivotra, na tonga n'ilay sambo simba, ny anton'izany rehetra zany mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra, mba hiaiky ny olona rehetra tao fa Andriamanitra mahagaga tokoa ny Andriamanitra topoin'ny Paoly. Ny alalany efa nitenenany hoe aza makany nareo fa ho simba ty sambo ty na hisy faty antoka sy fahasimbana be azo raha mbola manohy-dia ihany ianareo, dia mbola nandeha ihany izy ireo. Nefa izany rehetra izany zany dia ny isehoan'ny voninahitra ny tompo. Zay zany mahatsara hoe manana miaraka amin'ny fanahy masina ianao, mahalala ny zavatra ho avy, mahafantatra ny zavatra hiseho. Haleluya. Dia mitandrina anao amin'izay. Teto Paoly efa nampitandrina an'izy ireo, dia rehefa tonga tokoa ilay fahasimbana dia niteny Paoly efa niteny anareo. Amen. Satria ilay anjelin'Andriamanitra efa niteny taminy fa ho izy aza matahotra ho izy ianao, fa tsy maintsy ho tonga eo na iseho eo hitsangana eo anatin'ny Kaisara ianao. Izany hoe Andriamanitra mihitsy zany no nampitranga an'ireo zavatra ireo mba hamonjena ireo fanahindreo olona ireo ihany koa. Ary hoy izay indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay niaraka aminao. Izany hoe handray an'i Jesosy daholo ireo olona anaty sambo ireo. Haleluya. Tsara Jesosy. Zay ilay hoe miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra amin'ny tompo. Andininy manaraka ny 17. Koa matokia ry tompoko lahy eo, fa mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany. Amen. Izay rehetra lazain'Andriamanitra dia tanteraka. Izay ilay teniny omaly hoe tsisy mahasakana ho izy ny programa rehetra izay efa omaniny, tsisy mahasakana rehefa Jesosy miasa. Amen, amen, amen. Matokio izy, matokio fa Andriamanitra izay inoko, Andriamanitra izay miteny amiko izay lazainy izy dia ho tonga zany izy tanteraka. Ariariantsika re izy. Avy anao manana an Jesosy zany riarianao. Riarianao fanahy masina ao anatinao. Haleluya. Tsisy lehibe mihoatra an'Andriamanitra. Amen. Nefa tsy maintsy fefoka ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. 17. Ary tamin'ny alina fa 4:40
Raha navezimbezina tany Adria izahay, noho namatonalina dia nataony matilo fa efa manakaiky tany izy. Dia nanaka drano izy ka hitany fa 20 refy. Ary noho nandrosoroso kokoa izy dia nanaka drano indray ka hitany fa 520 refy. Dia natahotra izay fandrao hidona amin'ny harambato, ka dia nandatsaka vato fantsika 4 teo ambody sambo ary naniry ny andro ho maraina. Mbola anatin'ny ady ihany zareo amin'ilay rivotra sy ilay orana. Dia 17. Fa raha nitady andositra hiala amin'ny sambo ny matilo le mpamily, tady andositra satria miamafy le izy, ka efa napidina ny sambo, efa napidina ny salopy teo amin'ny ranomasina izy, nody andatsaka vato fantsika eo andoha sambo. Dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila, raha tsy mitoetra eto atsambo ireo dia tsy azo vonjena ianareo. Zany hoe izy ireo zany saika hoe andositra hiala ao anaty sambo, dia Paoly ny teny raha vao miala eto izy nareo dia ho faty. Halleluja. Ho fatinareo izy i Paoly. Hitantsika ilay fiasan'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra Paoly ny fihevitry n'olombelona zany, tsy fihevitr'Andriamanitra mihitsy, averiko foana izay teny izay. Tsy azontsika sakanana io filazantsara io, tsy azon'olombelona sakanana io. Amen. Raha ohatra ka aminao no amonjena fanahy, amin'ny alalanao no irana amonjena fanahy. Halleluja. Tsisy afaka sakana. Ny fihevitrin'ireo na nitondra ny Paoly any Roma miaraka amin'ny miaramila be dia be, iza nahavonjy an'ireto olona reto? Iza nanoro lalana an'izy ireo, nampianatra izy ireo teny an-dalana nandritra ny tafio-drivotra izay nisy nandritra ny teny amin'ny ranomasina? Paoly. Mbola tadiditsika ihany koa Paoly le tao anatin'ny tranomaizina nihira niaraka amin'ny Silasy. Fa le mpiamby tranomaizina saika hamono tena. Hoy izy Paoly hoe aza mamono tena fa ato ihany izahay. Zany rehefa ianao olon'ny fanahy, tsy manana fahavalo zany. Amen. Hoe mbola hanana fahavalo olona ianao, mbola tsy ao anatinao ny fanahy masina. Raha ohatra ilay olona tsy te hiteny aminao, tsy te resaka aminao indray, tsy azonao forosena izy. Anazy Jesosy zay, fa ny fonao dia diovinao, ny fonao maloto zay hoe tiavana ny fahavalonao azy. Fa raha manao an'izany izy nareo ny tompo dia manambatra vainafo eny ambony lohany. Halleluja. Manambatra vainafo. Raha io olona manao ratsy ianao io valianao soa, manambatra vainafo eo anoloany ianao, na izy ary gaga. Zay no hampiaiky an'ireo olona fahavalontsika ireo. Ty olona ty ataoko izay anaovana azy, ty olona ty efa tsy rarahiko nefa mbola manao soa amiko ihany, na izy ary gaga. Dia hiaiky izy fa Andriamanitra anao io Andriamanitra tsara tokoa, tsy mamaly ratsy ny ratsy. Aza mba ho isany zany kristianina hoe ianona nanao an'izao anahy, zao teny nataony anahy, zao amin'ny fiainana tsy maintsy misy zany.
tsy maintsy mandalo zany fa tsy atao anatin'ny fo. Mety ohatra olona ohatra tsy niarabanao fotsiny dia efa miraikitra ao anatin'ny fonao izy. Misy olona tena hoe na inonao teny ohatra iny olona iny dia zao anao tena za dia tsy teny amin'iny mihitsy aho. Quel kristianina za? Non, tsika tsy manana an'izany lolo-po zany intsony ao anatsika. Tena ao anatin'ny fahamasinana anao, fahamarinana. Manana an' Jesosy ianao, fanahy masina antsoinao io. Tsy tia lolo-po, tsy tia fahakalana, tsy tia fiatsaram-belatsia. Na ny fahavalonao no mila tiavinao. Eto izy dia mbola namatotra anazy koa ny atao anaty sambo. Amen. Ny fanahy masina tsy mena ao anatin'ny ady. Misy ny tsy fankazahoana ohatra mifandamina dia vita ny filaminana. Hitantsika amin'izay zany fa azon'ny Paoly atao tenenina tsara hoe azon'ny Paoly navela tsara nge zareo nandeha dia mety maty. Rehefa tsika zany manana an' Jesosy, fitiavana ny manjaka fa tsy fankalana, satria reto hitondra an'ny Roma ohatra izy Paoly. Velao sa mo matimaty ety amin'ny sambo ety fa zaho ihany ho velona ohatra. Tsy olona ny fanahy zany. Amen. Rehefa anatinao ny fanahy masina dia feno fitiavana ianao. Na ny olona mankala anao, na ny fahavalonao tiavinao, na izay manenjika anao tianao. Amen. Raha ohatra ka velan'ny Paoly zany ireny dia tsy ho voavonjy ny fanahiny. Ireny mihitsy natsoin'i Jesosy tsy tonga hiantson'ny marina fa ny mpanota ibebaka. Tsy fahalalana nge. Amen. Dia jerena amin'izay zany eto ny teny Paoly raha nareo miala ato dia ho faty. Teny ny kapiteny raha reo izy miala dia tsy ho voavonjy. Ny ainy zany. Satria nalatsaka ilay vato dia nijanona ilay sambo. Tsy nanonja be. Ny olona efa feno ny fanahy masina jereo tsara, fa feno ny fanahy masina io tsy mankala olona zany intsony. Non. Izay ny teny fanahy masina maly hoe nareo mbola ao anatin'ny hypokrizia, fahakalana, tsy fitiavana. Fanahy masina manao ahoana zany no tadiavinareo? Fanahy masina manao zany hiditra ao anatsika amin'ny natan'izay hipetraka ao anatinao. Fanahy masina zany rehefa mitoetra, tsisy olona halanao zany. Tsisy olona hoe mbola tsara velatsia menina zany. Satria fanahy masina dia mangarahara madio, masina, marina, mahitsy. Hitantsika Daniela mpanjaka natsipy tao an-davaky ny liona. Azafady Daniela natsipy tao an-davaky ny liona. Tsy niady varotra mihitsy izy amin'ireo olona niapahanga azy. Na ilay mpanjaka nanipy azy, ilay mpanjaka anie nampanipy azy ao an-davaka. Dia hoe nanaraka iny amin'ny mpanjaka izy satria mpanjaka nanao izao. Tena ho hitany tsara. Non. Tsy mamaly ratsy ny ratsy. Tahaka an'izay koa Josefa. Raha lany anie nanipy anazy tan-davaka nanamaritra azy andeva. Fa mbola niteny ary izy hoe aza mandohalika amiko nareo, aza mantomany reo raha lany reo. Fa programan'Andriamanitra zany. Ohatra zany ny olona ny fanahy masina. Olona hitoerana amin'ny fanahy masina. Tsisy valifaty zany. Tsisy fahakalana zany na fanendraikandraina. Hitany tsara. Tsy neny teniko izy. Tsy nanao izao izy. Dia hitany tsara ny hafarany. Non.
Alleluia. Any Jesosy zay fa tsy anao, any Jesosy zay fa tsy ahy, fa ny anjarako de mamela heloka madio am-po. Zay tsy madio am-po izy de tsy ahitan'Andriamanitra, tsy afaka hitan'ny tompo mihitsy ianao, tsy afaka hitoeran'ny fanahy masina mihitsy ny fonao raha maloto. Reo zany tena hoe olona efa olon'ny fanahy zany dia tsy mba mieritreritra an'izany intsony. Na io problème mandalo aminao, olona miteny ratsy ianao, rehefa ianao feno fanahy masina zany tsy heninao aby io, tsy heninao anatin'ny sofinao io, anatin'ny fonao tsy mandalo ao io, mandalo kely fotsiny fa noho iny ianao le mivavaka mifandray amin'ny fanahy masina tsy maharary zany io. Noho iny ianao tsy ampy fifandraisana amin'ny fanahy masina mahatonga le izy manaitaina ao anatinao, misy olona manenjika anao na tsy tianao de mikotokotoka ny fonao. Non, mbola tsy ao ny fanahy masina. Halleluja. Olona be fandeferana zany ny toeran'ny fanahy, olona manitry tena na tsy mitabataba. Dia notapahany miaramila ny mahazaka rehetra tamin'ny salopy ka naverany ho latsaka. Ary raha mbola tsy nazava ny andro dia niangavy tamin'ny olona rehetra Paoly mba hihinan-kanina ka nanao hoe anio no 440 andro ny andrasanareo sady 440 andro sady nahary nona ianareo ka tsy nihinana 14 jours izy ireo tsy nihinana 440 andro. Ko mananatra anareo hihinan-kanina fa izany no isany amonjena anareo ary tsy isy overy aminareo rehetra na dia singam-bolo iray akory azy. Halleluja. Naharitra anao nandritra ny 440 andro tsy maty. Tsika mbo tsy mihinana fotsiny un jour fa mikoikoy. Nefa reo niasa mafy mandritra ny rivotra, nisy rivotra be tena misambo, mety isy rano tafiditra, samy niasa nientana na tipitipy zany sisa sady tsy mihinana. Le fifadikanina nandritra ny 440 andro namonjena an'izy ireo. Halleluja. Il est miracle dia avy aloha zany Jesosy mitarika ny fiainantsika io. Secret meko antsika rehefa Jesosy mitarika anio tsy anao mihitsy mandeha. Ohatra misy situation lalovanao aza maimaika, misy antony io mahatonga mpandalovan'ny tompo amin'ny fiainanao. Vavaka dia manontany foana ny tompo inona ny sitraponao. Vavaka. Fa miandalana iny ianao tsapanao le izy hoe aiza izao ny antony nahatonga azy zany. Rehefa le zavatra iny zany lalovanao, apatsapahan'ny tompo anao, zao ny antony nahatonga anao nandalo an'iny situation iny. Halleluja. Indraindray fampianarana, indraindray fizahan-toetra. Fampianarana moa zany expérience lalovanao. Amen. Indraindray izahan Jesosy toetranao, ny fihetsika mitoeponao jerena daholo zany. Misy zany lalana lalovantsika io dingana iny
dingana izahana toetra anao, koa mifalia mandrakariva amin'izay rehetra lalovanao io. Na dia sarotra mahaiza makasitraka an' Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Rehefa ianao tsy menimenina, ianao mahay makasitraka, reso azy le fahavalo. Amen. Tsy tany azony atao fa ny azohan'ny fahavalo antsika manko manoloana n'iny situation difficile iny, zava-tsarotra menimenina, tsy mahay makasitraka, kivy miditra amin'izay Satana, satria ianao ihany manokatra varavarana amin'izay. Eto zao amin'ny zavatra nitranga nga nandositra Paoly, tsika mila mahazaka le zavatra maharary. Zay rehetra ny fanahy masina omaly. Tao an-tranomaizina Paoly taiza nga nandositra izy, nisokatra ny varavarana, tsy nandositra izy, ny Petera hafandray, ny Petera nasaina nalaina tao izy tao an-tranomaizina no entina nivoaka. Zay ny programan'Andriamanitra tamin'ny Petera. Amen. Le anjely nakazy tao anaty tranomaizina nandeha nivoaka, hitantsika izy nivoaka iny fiangonany mivavaka ho azy, dia avy eo izy nandeha any amin'ny toeran-kafa satria hitady hamono azy Heroda. Indray hafa. Io ny toerana misy antsika tsirairay tsy mitovy. Le situation samy manana ny azy. Tsy voatery hitovy daholo ny situation kristiana rehetra. Ny tovizantsika dia samy mandalo ady daholo tsika, fa tsy mitovy le ady. Zay mahatonga antsika hoe mila mifampitondra mbavaka. Amen. Dia mifalia amin'io zavatra lalovanao io, satria samy tantao prison Paoly ny mpianatra, Petera, fa jereo ny situation nisy an'izareo fa tsy mitovy. Samy ady ny lalovan'izareo fa samy manana. Zay ataoko hoe tsika io, tsika tsirairay avy samy mitondra ny adiny tsika, ny azo fijaliantsika. Samy mitondra ny azo fijaliany, dia samy mizaka ny azo fijaliany. Fa kosa amin'izay tsy hoe mifanary, fa mifampivavaka, na dia tsy mifankahita, na dia tsy mifandray, na dia mifampivavaka. Amen. Mifanohana mbavaka, satria ny vavakanao iny mety hamonjena ny namanao any anatiny ady. Tadidiko le fijoroam-belaniva hoe nandeha izy ireo nilomano rano ta Toamasina sa taiza izy, le rano feno requin. Dia le mpanompon'Andriamanitra any nivavaka an'izy ireo hoe any Jesosy izy ireo nandeha nivoaka dia arovy amin'ny tananao izy ireo. Le vavaka antsika samy kristiana important mifampivavaka fa tsy mifanenjika. Petera tao an-tranomaizina ny fiangonana nivavaka ho azy, naniraka ny anjeliny tombo, fa tsy hoe rehefa tsy miray mivavaka amiko intsony izy, satria tsy miray fiangonana amiko intsony izy, satria tsy miray groupe amiko intsony izy, tsy hivavaka ho azy aho. Tsy kristiana zany. Alléluia. Zay le hoe fitiavana tsy voatery manome vola. Fitiavana tsy voatery ianao hanome izy fotsiny dia hoe zay fitiava, fa na ianao mivavaka aza ho an'io olona fa fitiavana zany. Fitiavana io tsy vidiana vola. Raha voaviditsika vola ny fitiavana nomeny Jesosy teo amin'ny fijaliana, tsy voavidin'isan'iza vola zany. Amin'ny fola fitiavana. Androany indray fanahy masina mampianatra fitiavana. Ny olona tsy manana fitiavana zany tsy ao anatin'ny fanahy masina.
satria Andriamanitra dia fitiavana. Tsy le fitiavana tenen'ny devoly le hoe ilalao fahotana ihany, fa le fitiavana monjena fananao, tsy ho any mielo, zay le fitiavana. Ina ny antony exemple ohatra Paoly eto, niteny izy nananatra azy ireo aza mandeha iny mba ho tsapan'izy ireo fa Andriamanitra ny Paoly dia Andriamanitra fitiavana, te hamonjy an'izy ireo ihany koa amin'ny tsy fahalalana. Amen. Rehefa nivavaka le pastera, nisy olona avy any hoy izy, ohatrany maimaika izy nitondra camion, le olona avy any, mialahy teo nareo fa feno requin io rano io, ohatrany tsy teo izy nialana teo. Le anjely naniraka ny lehilahy ngaingana nanalana izy ireo teo. Tamin'izay rehefa nety ny tompo tany an-danitra dia izy naheno niteneran'i Jesosy, nareo mila mifampivavaka nareo kristiana. Nareo le tany anatin'ny rano izy Jesosy ny tena zavatra rehetra amin'ny fiainantsika tsy mandalondalo fotsiny amin'izao. Misy antony daholo. Na olon'izao tontolo izao io miteny ianao, misy antony daholo. Satria le lehilahy mety olona tsy mivavaka nandeha, nareo izy Jesosy tokony eo amin'ny fanatrehako, lasa nandeha ny anatin'ny rano, tsisy vavaka alohany handeha, tsisy fanontany an-Jesosy alohany handeha. Zavatra rehetra ataonao, halleluia, mila miresaka amin'ny Jesosy, mila manontany an Jesosy fa tsy mandeha fotsiny. Tamin'izay koa nanarany tompo azy eo amin'ny fanatrehako izy ianao. Tamin'izay narary be ny andohany nandeha nivoaka. Le tôbily vao niala ny tôbily niarahany izy dia accident le tôbily. Le pastera koa nivavaka anazy tamin'izay any izy nivoaka any nivavaka ny iva le nirahy dia niarovany tompo koa. Satria izy be dia be nareo izy Jesosy mitarena aty amiko. Dia ilainao miantso le anaran'le olona iny na fantatrao iny. Zay le important manome anarana. Miaino Jesosy hoe tonga dia maniraka ny anjeliny izy raha ny danger ianao. Halleluia. Zay le mahatsara. Halleluia. Le fanontanianao ny zavatra ataonao an Jesosy foana. Alohan'ny ianao zavatra na hivoaka ny trano ianao, vavaka. Tsy fantatrao na hivoaka eny ianao hiantsena, tsy fantatrao ny zavatra ho avy. Ilay devoly eo foana mitady hamono. Amen. Fa ianao mangataka fiarovan'i Jesosy dia arovan'i Jesosy ianao vao mivoaka eo. Arovan'i Jesosy ianao, izy zavatra hitranga mandefa ny anjeliny izy miaro anao. Anjely tonga teo amin'ny Paoly nampahery azy, niteny aminy hoe iza matahotra. Satria fantatra Andriamanitra ny zavatra hitranga mandra-pahatonga ny any Roma, dia nampahery ny tompo. Hoy izy ny tompo amin'ny fiainanao hoe ohatra izao misy tanjona hitondran'ny tompo anao, ministera hitondran'ny tompo anao, ho tonga amin'io anao fahatongavanao eo, dingana, lalatsarotra. Amen. Dia mila miazona an Jesosy tsara fa tsy hoe raha niazonao izay profesia izay dia hoe maimaim-poana na atoritory ianao dia ho tonga any. Non, tsy ho tonga mihitsy, tsy maintsy miady ianao vao tonga eo. Halleluia. Na hamonjena fanahy anankiray ary ady hatrenao. Fanahy anankiray. Vao maika ny an'ny Paoly eto fanahy be dia be. Tsy kilalao zany miaraka amin'i Jesosy. Tsy kilalao. Amen.
Tsy ataotao foana. Amen. Eda mangataka foana ny sitrapony, ny programany, izay tianao tanteraka amin'ny fiainanao fa tsy izay tianao. Satria izy no lehibentsika, izy no patrontsika. Zany patronao zany, izy no enoinao. Tsika mpiasany, tsika zanany. Raitsika izy, manahaka ray aman-drentsika. Feon'ny ray aman-drentsika enointsika tahaka an'izay koa ny feon'io raitsika io Jesosy tsika. Amen. Dia verina amin'ny tenin'Andriamanitra teo tsika. Dia 7:30. Ary raha mbola tsy nazava ny andro dia niangavy tamin'ny olona rehetra Paoly mba efa voalazako teo kay. 5:30. Ary rehefa nilaza izany izy sady nandray mofo dia nisaotra n'Andriamanitra teo anatrehany olona rehetra, ary rehefa novakiny dia nihinana izy. Nandray fanasany tompo izy io. Ny tenan Jesosy no hanina. Halleluja. Dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa. Nefa izy ireo tsy mahalala an'i Jesosy. Halleluja. Rehefa ianao fahazavana, mitondra fahazavana amin'ny manodidina anao, amin'ny toerana misy anao. Za zany miteny amintsika ny gentilisa mora mandray. Efa mitory za zany mahatsapa an'izay amin'ireny ianao. Fa ny kristiana, izy samy mahay Baiboly, raha tsy fanahy masina. Misy manko ny kristiana efa nolazaiko antsika hoe kristiana izy nandray an'i Jesosy dia mijanona eo. Kristiana ihany izy makany am-piangonana fa raha nofo be. Dia tsika rehetra na makany am-piangonana dia samy misy aretina. Ka rehefa tonga ny teny zany dia iny no manova. Raha tsy manana fo malefaka, fo madio io tsy handray, tsy hiova mihitsy. Dia tsirairay amin'ny kristiana zany tahaka an'izay hoe manana fo manetry tena, mandray ilay teny dia miova. Amen. Fa ny ankamaroan'ny kristiana zany izay efa samy dia hoe marina daholo, masina daholo. Tsika anaran'i Jesosy foana mandra-pahatonga any an-danitra. Misy foana ny fahalementsika, misy foana ny amboarana antsika. Amen. Dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa, ary izay rehetra teo anatin'ny sambo dia olona, jereo tsara, olona 870 amby 200. 870 amby 200 ny olona tao anaty sambo. Ny hainao ny Paoly daholo ireo nandray an'i Jesosy. Andray 7:30. Ary izay rehetra teo anaty sambo, vako teo ny 7:30. Ary efa voky izy dia nanariany ho any anaty ranomasina ny hanina mba hanamaivana ny sambo. Tsy maintsy ariana zany sakafo satria manavesatra. Fa efa ny sakafo izy ireo mandritra ny 440 andro. 440 andro izy ireo zany ny sakafo mofo io. Ary rehefa nazava ny andro dia tsy nahalala ny tany izy, fa nahita elo-drano anankiray tsara morona
ka teo no kasainy ampidonana ny sambo raha azony atao. Ary efa nesony avokoa ny vato fantsika dia navelany ho any an-dranomasina, ary novahany koa ny kofehin'ny familian-tsambo dia namelatra ny lay anoloana izy ho azony rivotra ka nanatona ny tany. Nahita toerana izy ireo zany. Ary raha tonga tamin'izay nisy fihaonan-dranomasina izy dia navelany hidona tamin'ny tany ny sambo, ary ny loha sambo nihizina ka nitoetra tsy nihetsika. Ka ny vody sambo kosa dia vakivaky azo ny herin'ny onja. Simba le sambo. 20, ary miaramila nanao tetika amono ny mpifatotra fandrao ilomano ireo ka ho afaka. Tetika zany reo miaramila ireo amono ny fatotra rehetra satria sao dia mandositra. Fa ny kapiteny ta hamonjy an'i Paoly. Halleluja. Misy foana ny olona ataon'ny tompo fitaovana. Halleluja. Izay nolazaiko hoe raha mbola tsy andronao io, plan'Andriamanitra no avelona anao, tsy ho faty zany ianao. Amen. Le kapiteny nahalala mahafantatra fa olon'Andriamanitra izy. Fa ny kapiteny tamonjy an'i Paoly dia nisakana azy tsy hanao izay no kasainy, fa izay nahay ny lomano no nasainy rotsaka aloha ka ilomano ho any amin'ny tany. Ho eny amin'ny tany zany, nisy tany zany hitan'izy ireo. Nisy toerana hitan'izy ireo ampijanonan'ilay sambo. Famonjen'Andriamanitra an'izy ireo. Amen. Dia saika hamono zany izy ireo fa le kapiteny napetraka ny tompo ao anatin'ny kapiteny io ny fitiavana an'i Paoly. Iza manao an'izany ry havana? Andriamanitra irery ihany. Io fahavalonao io lasa manana fitiavana aminao. Andriamanitra irery ihany. Io no mahay mikasika ny fon'olona, tsy tika mihitsy. Halleluja. A danger anao. Mety misy olona anankiray kasiany tompo amonjena anao satria zanany ianao. Halleluja. Hitantsika namonjena ny Mordekay. Iza nampatsiahy any mpanjaka Sorosy ny soa. Iza moa izy ny olona nanao soa anao izy. Navadibadika ny boky. Mordekay. Iza nampatsiahy an'io any mpanjaka Sorosy? Jesosy. Mba hamonjena ny Mordekay. Satria mana hamono azy eo amin'ny poto. Ahantony eo amin'ny poto Mordekay. Ay nivadika amin'ny amana le izy. Halleluja. Iza no asakana ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Tsy misy. Halleluja. Raha mahay miaraka aminy ianao, raha mifankazatra amin'ny isan'andro, isan-minitra, segondra ianao, tsy misy afaka anao ninninona amin'ny fiainanao ry havana. Androany zao misy rahavavy anankiray. Ferana izy ty teny ty izy teny azoko. Dia vao hitako le teny Joba 22-21. Ty zao mifankazara amin'ny tsotody ady anao dia vakiko tokoa izy dia ao amin'ny Joba. Dia izay tokoa. Dia izy hoe mila mifankazatra amin'ny Jesosy isan'andro ianao. Halleluja. Dia miadana ianao. Tsy niteny izy hoe ianao mahazo zao rehetra zao no miadana. Fa ianao mifankazatra amin'ny Jesosy. Ianao miaraka amin'ny Jesosy. Dinina tsara le tenin'Andriamanitra. Dia io izay tena marina tokoa. Halleluja. Ataovy namana Jesosy zay hoe mifankazatra aminy. Miaraka aminy. Fa miadana anao amin'izay alehanao.
Ny olona tsy ho tianao amin'io fa ianao miadana faly foana. Ny olona mety ho gaga amin'ny fiainanao aza. Rehefa ianao mifankazatra amin'ny Jesosy io, tsy heninao daholo na ny fanaratsian'olona. Tsy heninao tsisy miditra anatin'ny lohanao na amin'ny fonao ao io. Miteny io dia teny fa tsisy heninao tsy ampandalovin Jesosy aminao io. Amen. Fa raha ianao miala kely amin'ny Jesosy, heninao daholo ny zavatra rehetra miditra anatin'ny fonao, marary ianao. Zay mahatonga marary ny fo. Tonga anao miatsara velatsiry, tonga anao miasa satria tsy mifankazatra amin'ny Jesosy ianao. Tsy manana fifandraisana amin'ny Jesosy. Fifandraisana amin'ny Jesosy ninona ataonao? Andeha hivoaka ianao dia miresaka amin'ny Jesosy, za Jesosy hivoaka, miara-amiko ianao. Za Jesosy any am-piasana, miara-amiko ianao. Jesosy rehefa za mandeha ary, namana Jesosy. Personne, olona, iresahana. Zay ilay mifankazatra aminy ianao. Ianao izay zavatra ataonao, miantsoana Jesosy, tsy voatery ho hafa ilay hoe ianao mitokana ohatra hoe isakarivo ohatry mivavaka. Fa le vavaka ane fiainana. Le vavaka ane tsy voatery ianao hijanona trano foana. Hoy Jesosy mivavaha mandrakariva aza mitsahatra. Raha ohatra ka miasa ianao, aza mitsahatra hoy Jesosy, izany hoe tsy mitsahatra. Dia eny an-dalanao afaka mivavaka ao na dia ao anatinao ao. Jesosy amin'ny lalana ity arovy. Jesosy ato am-piasana aho rovy. Jesosy amin'ny foko ambeno. Jesosy amin'ny fiasainako aza velana lavitra anao. C'est ça la vie avec Jésus. Zay le fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Zay le mifankazatra amin'ny Jesosy ianao. Miaraka amin'ny Jesosy ianao. Minitra, segondra. Misy zavatra m'se passé, tsy zavatra heninao. Satria aiza ianao, fisainanao aizany amin'ny Jesosy. Miteny ianao dia Jesosy. Fahavalo manao na hiditra anatin'ny fonao anao anatin'izay. Non, tsy tafiditra ao izy. Mandefa flesy izy anafotoina anao, tsy tafiditra ao io. Andefa flesy izy atezitra anao, tsy tafiditra ao io. Satria nahoana? Jesosy ao anatinao. Satria anao mifankazatra aminy. Satria anao miresaka aminy. Mifandray aminy. Miadana ianao, miadana. Mahatsiaro fiadanana ianao. Tsy fiadanana zao tontolo zao hoe mahazo zavatra ny tany, fa fiadanana ara-panahy teneniny eto. Fiadanana ny fonao. Nahoana olona manan-karena, manam-bola nefa tsy miadana noho ninona? Avy tonga daholo ny problème, sahirana mamaly an'io problème iny. Ny antsika feno fifaliana ao anatin'ny problème. Amen. Eto ane Paul hoentina ho an'ny Roma, tsisy fahatairany Paul akory. Na ny zavatra nahazo anazy eto ary izy indray koa ny mamaha ny olana. Dinitra izy indray koa ny mamaha ny olana rehetra ny lalovan'izy ireo teny amin'ny sambo. Nefa misy kapiteny eo. Zany ny olona ny fanahy masina. Tsy taitaitra, tsy maimaika. Fa tsy tara no tsy maika. Halleluja. Hainy Jesosy mikasikana ny olona fahavalonao ho tianao. Na ianao ary tsy hanam-po, aza mamaly ratsiratsy ry havana. Atao fisoa ny olona manao ratsy ianao. Valio soa mandrakariva. Iresao foana izy. Amen. Rehefa izy moa tsy mamaly ianao, anao tsy Jesosy, anazy tsy Jesosy. Amen. Za tsy mba tiako mifamaly amin'ny olona zany. Non. Miezaka foana ianao miresaka amin'ilay olona. Na inona ny fandraisana anao, mizaha foana miresaka aminy. Zany hoe ny olona madio am-po.
mba tsy olona miavonavona. Amen. De eto zany ny kapiteny no tahamonjy an'i Paoly. Izy nanovany io kapiteny fony, nana fitiavana an'i Paoly izy, Andriamanitra, mba hatateraka io ny zavatra rehetra zany hitondran'ny tompo anao, hahatonga anao amin'ny ministera zany hitondran'ny tompo anao, na toerana anaovanao asan'Andriamanitra, de miara-miasa ny zavatra rehetra amin'le lalana lalovanao, amin'le ahoana tiango azy ady atrehinao io zany, satria hahatonga anao any tsy maintsy mitsy ady atrehinao. De le lalana eny amin'ny chemin alehanao io, mety misy olona ataony Jesosy tafahoana aminao. Mety olon'izao tontolo izao io, de aza tonga de hoe zao ty tsy mety amiko ty, ohatry zao ty. Mila mana foana discernement, fahafantarana hoe sao de nampiraisy ny tompo amiko ety amin'ny chemin ty ampadaloviny ahy, ka tsy tonga de abandonao le olona. Amen. Mila mana fahendrena, fahazavan-tsaina. Misy ny avy amin'ny tsy devoly, tsy mandanjay. Misy kosa misy ataon'ny tompo fitaovana. Amen. Misy ny ataon'ny tompo fitaovana na olona tsy mahalala an'Andriamanitra. De aza ialana fa misy fotoana iny ampiasain'ny tompo ahatonga anao amin'le dingana. Amen. Amen. Nafahaizitsika re izy. Tahaka ny Josefa, nisy lehilahy anankiroa le nanofy tao anaty prison, dia lalana reny lalovan'i Josefa hahatonga azy any amin'ny toerana maha-praiminisitra azy. Nanofy le anankiroa, nandika nofy izy. Tamin'ny alalan'iny no nahatsiaro izy, nampatsiahy azy an'io fa nay masina Jesosy mba ho tafavoaka any am-ponja Josefa ho tonga amin'ilay ministerany amin'izay. Ministeran'i Josefa ane le ho praiminisitra, fa jereo ny lalana ny lalovan'i Josefa. Amen. Lala-tsarotra. Ka zay hitako hoe rehefa lala-sarotra io tsy azonao ialana mihitsy io, fa mila manaiky ianao. Amen. De aza miabandona fa ento foana le azo fijaliana. De iza nikasika an'le zazalahy rehefa naheno ny nofin'ny Farao izy, Jesosy, de niala tao am-ponja Josefa, satria tonga ny fotoana nandratan azy. Jesosy no manandratra atsika rehefa tonga zay fotoana zay. Amen. Dia jerentsika eto amin'izay le kapiteny, ny sakana tsy hamono any reo fa nasaina ny lomano aloha zany reo olona reo, ary ny sisa dia samy ianao zay afaka azy, ary ny sisa dia samy ianao zay afaka azy, na amin'ny hazo fisaka na amin'ny zavatra avy amin'ny sambo, de tonga soamantsara teny an-tanety avokoa izy rehetra. Amen. Tafala tao anaty sambo daholo zany izy ireo, rehefa nahita tanety zany ahafahan'izy ireo hiala, satria simba ilay sambo. De tafala tao daholo izy ireo zany, tafavoaka ny tanety. Amen. Zay ina moa ny antony mahatonga Jesosy hoe tiava ny fahavalonao, mivavama amin'izay manenjika anao. Halleluja.
Inona ny antony mahatonga Jesosy miteny izay? Satria mety io fahavalonao io koa tsy fantatrinao. Hoe nanao ratsy ianao izy valio soa. Mety havonjy ianao indray andro any satria tadidiny ny soa nataonao. Halleluja. Amen. Aza mamaly ratsy zany na amin'iza na amin'iza. Valio fitiavana foana. Amen. Satria ny tompo fiasan'Andriamanitra io indraindray omezany aho. Zaho hoe tsy manenjika n'iza n'iza veriko foana rehefa zaho zany mijoro. Rehefa mitory dia indraindray misy fijoroam-bela ataoko mena. Ary zavatra niainako lalovako. Nisy fotoana zany niaraka amin'ny namana anankiray indray trano. Dia zaho tsy mankalaza satria izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra Jesosy mahita eto témoin hoe fitiavana. Mila valiana fitiavana ny olona rehetra zany na amin'ny fahavalonao io. Dia izay zany tiako atao ohatra amintsika eto. Tamin'izay zaho zany tsy haiko hoe inona ny zavatra nahazo azy satria ny ray trano zay nisorony daholo. Zaho zany nandeha nivoaka lavabe moa ny tantara fa afoeziko ilay izy dia tonga avy any aho tsy fantatra inona tonga dia nifindra izy zany tsy niteny tsy na inona. Dia zaho moa zany efa tsy dia miasa loha entana sy ny sisa, tsy mampiasa loha anahy zany. Dia jereko zaho tamin'izay tsy nanana seza, latabatra ny fa seza dia zaho tsy mivaky loha satria izy mipetraka atao zany dia nanana seza dia nipetrahana. Nisorony tao daholo zany ny entana dia hita hoe banga zany ilay trano. Niditra avy any nivoaka, niditra avy avy nivoaka tamin'izay niaraka amin'ny namako. Gaga aho taitra satria tonga dia foana ilay trano. Halleluja. Dia Jesosy hoe inona ty? Dia gaga ilay namako. Dia tamin'izay koa zaho nanafandrina fa fandrina efa tsy dia tsara fa tsotsotra. Dia eo zany aho inona ty zavatra nivavaka ao Jesosy. Inona ny problème zany tsy nalala. Mety misy olana zany, mety misy zavatra tsy tiany. Fa en tant que mampiray dia mila miresaka, mila mifandamina. Amen. Dia zaho moa tsy miditra an'izay fa nangatahako amin'ny tompo hoe amboary ny foko Jesosy. Amboary ny foko. Zaho tamin'izany mbola manombo tomboka amin'ny fanarana ny tompo. Fa mafana ihany fa izany hoe miheno zany mianatra amin'ny fiarahana amin'ny tompo isan'andro isan'andro zany. Dia izay indray zany situation lalovako. Dia zaho zany nangatahako amin'ny tompo hoe Jesosy omeo fo tony aho, omeo fo feno fitiavana amin'ny raha vaviko aho. Dia nahita azy aho zao dia tsy aiza koa ny findrany fa akaikiko teo ihany. Izany hoe raha eo ihany zany. Dia nandray azy aho tsy niady aminy. Dia ataoko hoe namboary ny tompo ny foko. Amen. Ry havana, aza mamaly ratsy ny ratsy. Halleluja. Na misy zavatra tsy tianao mitenena ianao, misy zavatra tsy mety mifandamina. Amen. Dia ny entana io, zavatra ny tany io tsy hitondranao makaiza. Misy manko sarotiny mbola sarotiny. Reny zany dia mbola hoe aranofo be. Na fanjaitra, na kofehy, mahasarotiny ianao. Na kofafa izy no arokoviany, mahasarotiny ianao. Amen. Mila anao mahafoy ny zavatra rehetra reo ne jereny tompo daholo. Jereny Jesosy daholo eo. Hoe mifikitra amin'inona ny fonao, mifikitra amin'inona ny fonao.
marina atsika omeny Jesosy, omeny Jesosy tsika rehefa mangataka omeno automatique io, inona zavatra tsy omeny Jesosy atsika? Fa aza miankina amin'ireo ny fonao. Halleluja. Un jour mety hoe sorony Jesosy aminao ihany koa. Nisy taona amin'izay zany eto ny tena hoe nahagaga anahy zany, za tsy nieritreritra inona za tsy fa rehefa za zany tafiditra ao anatin'ilay trano vao nahatsiaro an'ilay izy, tsy haiko na ny fanahy masina badiay zay vao nahatsiaro zany Jesosy ngeza ianao, fakazara amin'ny Jesosy ry havana, fa namazy fahasambaraka ianao anatrehan'olona, fifaliana ho anao zany, tsy maninona zany. Dia andeha ho any Madagasikara ry rahavavy, dia gaga nahagaga anahy zany za no resahany tamin'izay, famonjenana koa satria tao anatin'ny olana tamin'izay. Dia za mipetraka ao anatin'ny trano, le fananana ny sorony rehetrarehetra tao navelany. Hitantsika amin'izay zany hoe ny tiako ambara zany, aza mamaly ratsy zany, inona ataon'ny olona anao, ekeo amboaro ny foko Jesosy, tsy hanana fo ratsy. Ninona nataony anao tsy hanana fo ratsy, tsy hanana ninina aminy, dia amboarin'i Jesosy ao amboarin'ny Tompo. Fa inona zavatra nitranga lasa nandeha izy dia ianao izy asaiko mipetraka amin'ny trano, amin'ny tranoko fahatokisana koa anazy fitiavana. Hitanao, ilainao foana zany le olona rehefa avy. Dia ny entana izay nasarotiny ianao navelanao nefa. Andriamanitra io, Andriamanitra mahagaga. Halleluja. Tsy tondranao makay zareo. Na io tomobile ifatefatesana io, amboarina isan'andro io. Sy mba vidianana pièce koa satria zavatra ataon'ny tanan'olombelona. Na mahazo moto dia tena hoe za efa tonga amin'ny fahataperana, non tsy tonga amin'ny fahataperana ianao. Vao may au contraire. Halleluja. Jesosy aloha ny taovy namana dia tonga amin'ny fahataterahana ianao. Fanahy masina taovy namana dia tonga amin'ny fahataterahana ianao. Halleluja. Io fahavalonao io ihany koa ataon'i Jesosy fitaovana hamonjy ianao. Aza mamaly ratsy ny ratsy. Amen. Andiny 7 San'Apôstôly 28 io. Ary rehefa voavonjy izahay, voafantatray fa Melita no anaran'ilay nosy. Tafiditra amin'ny nosy Melita zany izy ireo. Namonjeny Jesosy an'izy ireo tafala tao anaty sambo, ary tsy kely nisoa nasehon'ny tompon-tany taminay, fa namelona afo izy ka nandray tsara anay rehetra, satria nilatsaka tamin'izay ny ranon'orana sady nangatsiaka ny andro ririnina zany izy ireo no nandeha tany Roma. Satria tamin'izany mbola tsisy ny avion, dia ny sambo no andehanana. Jereo fotsiny halavitra ny Roma andehanan'izy ireo. Tany maro zany no tetezon'izy ireo, sady tratra ny cyclone teny. Andiny 7 dia namory kitay hazo iray trotrohana Paoly, ka nanoka izany teo amin'ny afo, ary nisy mena rana nivoaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Tsy faly le Satana. Nivoaka le mena rana, satria fatany fa hamonjy reto fanahin'ny olona reto Paoly, sady hamonjy fanahin'ny olona any Roma. Dia hamono mihitsy le mena rana. Zay hoe mila mitandrina atsika rehefa manomboka miampitombo fandraisana amin'ny Tompo.
Amen. Miampitombo ny fifanakezezana amin'ny tompo indrindra amin'ny asan'Andriamanitra. Mila mitandrina. Ary raha hitan'ny tompo tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy mpamono'olona tokoa io lehilahy io. Ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina aza izy, tsy avelan'ny todi-naina ho velona. Ireo izany eritreritra fa ho faty Paoly. Fa nakifiny eo amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy na ninona izy na dia kely akory aza. Ary ny olona kosa nanompo azy, nanampo azy ivonto na hikarapoka ho faty tampoka. Fa rehefa niandry ela izy ka nahita fa tsy nisy na inona nanjoan'ny Paoly, dia novasaina izy ka nanao hoe Andriamanitra io. Halleluja. Nieritreritra izy ireo zany fa ho faty Paoly noho ny amin'ilay menarana, satria izany kaikitry ny menarana zany amintsika dia mahafaty. Fa noho nina nierin'Andriamanitra ao amin'ny Paoly. Ny rany Jesosy mikoriana ao anatin'ny Paoly. Tsisy azon'ny menarana atao. Tsisy azon'ny devoly atao. Halleluja. Satria tsy faly izy ireo. Tsy faly satria fanahy be dia be ny voavonjy. Amen. Ny mahavoavonjy fanahin'ny olona, satry boninahitra ao an-danitra ao. Satry boninahitra anao ao an-danitra ao. Ny olona anankiray mandre ny fanambarana sy ny fitoriana ny fahamarinana, ny fahamasina ka resy lahatra, satry boninahitra anao zany. Amen. Satry boninahitra anao. Ka manomboka miova ny fiainan'ny olona io. Manomboka miova miamitombo ara-panahy izy. Amin'ny fanarahana an' Jesosy noho ny aminao, dia mitombo ny satry boninahitranao an-danitra ao. Ny koronanao io. Halleluja. Satry boninahitra ny Paoly eny be dia azon'ny Paoly eny tena wow. Jereo izy nahavita be tamin'ny mpianatra ny tety tany. Amen. Io arakaraka ny prix ataonao, zay vitanao, nataonao tety ihany no miandry anao any an-danitra. Ny tranonao mitombo amin'izany. Halleluja. Ny tranonao amin'izany ao feno fanaka mamirapiratra arakaraka ny nataonao tety. Halleluja. Mitaona olona maro anao Jesosy, tsy mitaona fotsiny ny olona ho any am-piangonana izay hafa averiko foana zavatra izay. Satria misy mitaona ho any am-piangonana nao tsy satry boninahitranao izay. Fa mitaona ny olona hanova ny olona hiala amin'ny ratsy. Izay ilay satry boninahitra. Ka mandray an' Jesosy mahalala ny fahamarinana ny olona io. Izay ilay filazantsara marina. Mitaona ny olona hiditra ny fanjakany lanitra. Halleluja. Ny tranonao misy manomboka ahorona ao an-danitra ao. Manomboka misy fanaka ao anatin'ny tranao rehefa manomboka ianao manana fitiavana. Ny fahavalonao araka voalaza teo. Mahay manampy ny hafa ianao. Manome ny tsy manana ianao, ny sahirana ianao, manampy ny asan'Andriamanitra ianao, mamonjy ny sahirana ny manana olana ianao, ireny fanakanao an-danitra ao. Halleluja.
Manampy olo ianao, manomboka misy seza ao anaty tranonao. Manome vola olona ianao, manampy lasa hira ianao misy seza ao tranonao, misy fandriana ao tranonao. Reny fanakinao an-danitra ao an'le tranonao. Amen. Manome mpanompon'Andriamanitra ianao. Wow. Miamitombo ny tranonao, miamitatra ny tranonao. Halleluja. Misy ny rehetrarehetra ao anatin'ny tranonao. Manome sakafo ny mahantra ianao. Halleluja. Arakaraka nataontsika ety zany no raisitsika rehefa mandeha akany an-danitra tsika. Tsy nanao ninonina atsika dia tanam-polony antsika andeha any an-danitra dia tsy mananinina koa ianao tonga any. Mety mipetraka amin'toy, misy indraindray tsy manana trano dia eny amin'ny jardin, ohatra misy mijery volombelona ohatra izay, misy amin'ny terrain, tsisy ninona terrain fotsiny dia eo izy. Arakaraka ny ataontsika ety io ry havana. Halleluja. Laninao amin'inona ny volanao, ataonao amin'inona ny volanao. Halleluja. Dia andiny fahadimy, andiny fahaenina, azafady andiny fahafito. Ary teo akaikin'io dia nisy sahany poplio mpanampaka ny nosy izay nandray anay ka napetrahany anay tsara ateloana. Ary narary ny tazo sady nivalan-drano rain'ny poplio. Ary Paoly niditra teo aminy ka nivavaka sady nametra tanana taminy dia nahasitrana azy. Amen. Izay andehananao mitondra fahazavana ianao. Izay andehananao misy mirakla ataonao, fakakana ataonao. Resy lahatra ny olona amin'ny Andriamanitra izay vavahanao amin'izay fotoana izay. Halleluja. Ary rehefa vita zany dia tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka dia sitrana. Ary voninahitra be no nomeny olona anay, ary rehefa andeha izahay dia novatsiany tsara. Amen. Halleluja. Amin'izay andehananao manaova soa amin'ny olona rehetra. Zay le important les dons, le fanomezam-pahasoavana. Omeny tompo anao io. Tsy ho entinao mirehareha fa ho entinao manao ny asan'Andriamanitra. Jereo teto fa voninahitra be ny azon'izy ireo satria nohony amin'inona? Nohony amin'ny Paoly. Fahazavana manaraka ianao, fahazavana fa tsy ao anatin'ny aizina. Mazava izay toerana andehananao. Fa tsy hoe maizina ianao dia ny toerana misy ianao maizina koa. Halleluja. Nitondra fahazavana Paoly tao anatin'ny sambo. Nitondra fahazavana izy teny amin'ny nosy. Izay andehana nitondra fahazavana. Amen. Anona ireto olona nandray an'izy ireo reto, nivatsy an'izy ireo sakafo. Ny sakafo nariana niverina nomeny Jesosy indray izy ireo. Nomeny hafa indray. Tsy voasakan'olombelona fiasan'Andriamanitra io. Tsy voasakan'olombelona io. Halleluja. Ivaraka amin'ny folo. Ary rehefa afaka 3 volana dia niondrana izahay tamin'ny sambony Alexandria, izay efa nandandrina teo amin'izany nosy izany, sady nisy sarin'ny zazakambana. Ary rehefa nitody tany Sirakosa izahay dia nitoetra teo Atelona. Ary noho niala teo izahay dia nisopirana nakany Rezioma
Ary rehefa afaka indray andro dia ny fofofo avy any atsimo ny rivotra, ko noho ny ampitso dia tonga tao Potioly izahay. Tao no nahitanay ny rahalahy sasany, ary izy niangavy anay hitoetra tao aminy afotoana.